ry malala an'Andriamanitra sady voantso ny masina hitombo aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy ilay tiantsika etsy amin'ny fitiavana tsy mety levona. Amen. Vavaka sika. Isaoranay ny anaranao ray be voninahitra fa na dia tao amin'ny voninahiny aza ny zanakao tena netrikena tonga tetỳ aminay tonga nahanta mihitsy izy mampanankarena anay amin'ny fahasoavanao. Indro manankarena amin'ny famindrapo sy ny famelan-keloka anao dia nizarainao taminay zany ka natonga anay velona trapamonjena manakakety. Inona navalinay amin'izany tompo afa-tsy ny fanolora-tenanay indray amin'ity andro ano ity indro atolotra ny tenanay mba ho fanatitra velona anaovana ny silaponao indray amin'ny tontolo andro ity. Dia tehirizo izay tompo manao ny akasitranao indray amin'ny tontolo andro ity i Jesosy Kristy ilay tianay izay nanaiky ho afitra no fotanay. Dia miteneny ianao Jesosy vavonikeny izay mpanomponao amin'ny anaranao nanaovanay izany. Amen. Ny anjara mofinainao antsika amin'ity asabotsy 10 aprily 2024 ity ravana dia ny Romanina 7 andininy faraika ambopolo ka hatramin'ny fahenina ambopolo. Romanina 7 andininy faraika ambopolo ka hatramin'ny enina ambopolo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Ankehitriny efa naharary ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra tsy amin'ny lalàna nefa fa ambarany lalàna sy ny mpaminany. Dia ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny finoana ny Jesosy Kristy ho an'izay rehetra mino fa tsy misy hafa fa samy efa nanoty izy rehetra ka tsy manana voninahitra avy amin'Andriamanitra. Ny fahamarinana maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy no ny fanavotana azy eo amin'ny Kristy Jesosy izay nasehoan'Andriamanitra tamin'ny rany ho fanavotana amin'ny finoana hanehoana ny fahamarinana amin'ny tsy namalin'Andriamanitra ny voatany lany lasa tamin'ny nandeferany manehoana ny fahamarinana ankehitriny mba ho marina izy sady hanamarina izay manana ny finoana amin'ny Jesosy. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Miverimberina eto amin'ity lahatsoratra masiny ity ravana ny teny hoe fahamarinana sy hamarinana. Fahamarinana sy hanamarinana. Raha asiteny ny fahamarinana dia ilay fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Jesosy Kristy ravana ilay fahamarinana avy amin'Andriamanitra nataony tetỳ ambony tany. Izay mino ny Jesosy Kristy io sy manay ny Jesosy Kristy io dia hamarinan'Andriamanitra indray ary amarininy maimaim-poana satria tsy misy marintsika na dia ray aza fa io zanany io no hany marina sy masina ka tiany ho fiainako sy ho fiainanao ary tiany ho tafara-dalana amin'io zanany io tsika, iray fo amin'io zanany io tsika, tsy saraka amin'io zanany io tsika satria nandefitra mihitsy Andriamanitra tamin'io zanany io izay nanaika ho tsy marina izy na dia marina aza, nanaiky ho tsy masina izy na dia masina aza, nanaiky ho faty izy hipetraka amin'ny olona tsy marina, nanaiky ho tsy masina izy hipetraka amin'ny olona tsy masina. Izay ny nahafatesan'i Kristy teo amin'ny andro fijaliana, izay ilay fanavotana nataony tamin'ny rano. Izany ravana no nataon'Andriamanitra ho antsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay nahariariny tamin'izao andro faran'izao. Koa meteza ianao ino izany satria tsy misy marina isika na dia ray aza fa vilona nisy na nalavitra an'Andriamanitra. Tonga kosa Kristy nanaiky nandatsaka ny rano mba hampanakikezana antsika an'Andriamanitra satria ny rano izay latsaka teo a-Kalvaria no nentina nampanakaiky antsika tamin'Andriamanitra satria isika izay lavitra fahiny no voatantsika tafasaraka tamin'Andriamanitra dia nampiraisiny nampihavaniny tamin'izany rano Kristy izay latsaka tao a-Kalvaria izany. Tena nandefitra be tamintsika Andriamanitra, tena nidina ambany dia ambany tamintsika Andriamanitra satria nanaiky toetra tamin'ny mpanoto Kristy, nanaiky hosan'ny olona meloko izy. Rehefa maty nge izy dia niara vonona tamin'ny mpanao meloko eny, ary vonona koa izy tahaka ny mpanao meloka satria olona voaheloka na navita heloka be vava no vonoana teo amin'ny hazo fijaliana. Izany nataon'i Kristy ho asy anao. Kaokotsika ino an'izany, aokotsika anaitsy izany, fa raha manaitsy izany sika dia mahazo fanavotana amin'ny rany ka andeferana Andriamanitra avokoa ny voatantsika lasa rehetra. Amin'izao sisa izao
dia mitezy zasy ianao tsy mpanompon'io intsony fa ko mpanompon'Andriamanitra velona anaitry ny tenin'Andriamanitra ka toy ny tenin'Andriamanitra zay zarainy amintsika raha sendra miala amin'izany tenin'Andriamanitra any verenaingana amin'ny Kristy fa Kristy rahateo dia andray antsika andray satria izy ny fanamarinana ho antsika ary izy koa le fahamarinana zay tombotr'Andriamanitra ho antsika. Jesosy Kristy nge le tenin'Andriamanitra tonga nofy izy lay voalaza antsika hoe manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana Jesosy Kristy nge zany mitezy ianao andrain'i Jesosy Kristy lalana sy fahamarinana amin'ny fiainana ary tsy misy makana amiray raha tsy amin'ny alalany. Amen. Misaotranao zay raha eo fa tsy avelanao ho diso zany fahamarinana zany ny tenanay tsirairay avy. Ataovy manaiky le fahamarinana ao amin'ilay zanakao zay sady le zanakao rahateo nge tia namarina anay maty mihitsy izy nge no fahadisoanay natsanganay izy no fanamarinana anay ankehitriny ary izy mbola miady varotra mba olona voavela eloko zay amin'ny foatana mora mahazo anay ka amin'izao sisy zao zay tompo ampianaro zay tsy etehitra amin'ny tenanay fa etehitra amin'ilay zanakao zay fahamarinana anay sy vonona namarina anay amin'ny tsy mety ataonay akana amin'izy moa zay fa ianao manana teny fahamarinana anay sy manana fanamasinana ho anay dia venao Jesosy tompo aza foinao zay foka ianao hiara-dalana aminay oka ray fo aminay ianao ary zay koa ray fo aminao ary tsy saraka aminao satria tsisy afa-tsy aminao rery ihany no anarinay ny raha ny sisa dia sitraka ny ary hivavaka hoe rainay zay ny an-danitra ho masina ane ny naranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao etỳ tany tahaka ny an-danitra mino iny anina sahazo anay ary mamelany elokay tahaka ny amelanay zay menoka taminay aiza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Raiso ny tsodrano zay tononona amin'ny anararaisana ka fanamasina raiso amin'ny finoana sy fanantenana ary fitiavana izany ary Andriamanitra ny fiadanana sy ny antso an'i Jesosy tompontsika mpiandro olo lehibe hiala amin'ny maty mitondra ny rano fanekena manakizay izany atanteraka anareo aminao sitrapony ka hiaso anatinareo zay akasitrahany eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay tia antsika ary te hanamarina antsika sy te hanavitra antsika amin'ny fona ho antsika amin'ny fonana manakizay ho azany ny voninahitra manakizay. Amen.